Ao anatin'ity fihetsiketsehana ity hatrany dia nalaza be tampoka andray ilay tovolahy kely izay mpianatry ny ankatso izay fantatra amin'ny anarana hoe Mikolo izay Sahy nangataka ampahabe maso ary tsy natahotra ireo mpitandron'ny filaminana moa izy tao anatin'izay fangatahana izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandro androany ity arakan'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika an'ilay fanambarana sy fangatahana izay nataon'ny Mikolo teo anatrehany gendarmerie-pirenena no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Araky ny fantatra sy ny raha nahita dia fitakina faobe amin'ny izay tokony ho sitrahan'ny voaka malagasy ny jiro sy rano no tena antony izao fitakina izao fa eo ihany koa ny fitarainana ny maharary ny voaka malagasy tao anatin'ny fotoana maro zay nefa toa tsy nisy ny haino akory izany rehetra izany. Maro ireo izay milaza ho tena tompony ketrika ary maro ihany koa ireo izay milaza fa ho tena Fitiavantanindrazana. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity kosa dia tena nahitran'ny maro ny zava-nisy teny tsy adina teny tamin'iny androny omaly riva iny raha toa ka nikasa hiazo iny ambojatovo iny ireo mpianatra izay manao diabe am-pilaminana amin'izay fitakina ny zavatra rehetra izay dia nosakana ny mpitandron'ny filaminana teo tsy adina moa izy ireo ary tsy afaka nihazo any ambojatovo zay izy ireo rehefa nosakana ny mpitandron'ny filaminana. Banderole sy tanam-polo no noentin'ireo mpianatra ireo nefa dia tifitra bambandatranomaso no setrin'izay avy amin'ny mpitandron'ny filaminana fa tsy misy ankitsitsy izany. Eo anatrehan'izay rehetra izay dia maro ireo olom-pirenena izay manome tsiny ny mpitandron'ny filaminana satria ny mpitandron'ny filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana indray dia lasa mamono ny vahoaka indray raha toa ka izao foana ny zava-misy. Tsy voandroany izy ity fa efa hatramin'ny ela izay dia izay rehetra amin'ny Niteny dia avy hatrany tampenambava sy samborina ary ampidirina any am-ponja ary ireo rehetra izay mikasa anao fihetsiketsehana amin'izay fangatahana izay sy mba haneho ny heviny satria amin'ny mahatany tandalana any Madagasikara sy amin'ny mahatany demokraty azy dia tsy misy tokony ho tampenambava ary tokony havela halalaka izay rehetra hiteny raha toa ka miteny am-pilaminana fa tsy misy opasanatry. Ka izay no mahatonga ny vahoaka lasa nitrotra indray tamin'ity ndray mitoraka ity satria efa feno ny kapoaka ny vahoaka noho izay tsy fahafahan'izy ireo miteny sy tsy fahafahan'izy ireo mitaraina amin'ny maharary azy izay ary ny fahatsapan'ny vahoaka fa toa tsy misy mihaino izy ireo noho izay faharariana sy hirifiry izay iainan'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro zay. Ny asa tsy misy nefa ny vidim-piainana mihalafo ka miha mahantra hatrany ny madinika fa ny manan-karena dia miha manan-karena hatrany. Ao anatiny izay fangatahana sy fanehonana itetan'ny vahoaka izay indrindra no nataon'ity tovolahy kely izay mpianatry ny ankatso izay nandritra ny be sy ny maro tamin'iny androny omaly iny satria hafatra mafonja no nalefany ity mpianatra ity Hoan'Ny Tanindrazana sy Hoan'Ny ireo mpitandron'ny filaminana izay tena hita fa miaro mafy ny fitondrana ary hita ihany koa ireo mpitandron'ny filaminana fa tena tsy mitsitsy mihitsy ho an'ireo vahoaka madinika izay maneho ny hevitra sy manao fangatahana izay. Voateny ty tovolahy mpianatra ity avokoa ny maharary amin'ny vahoaka malagasy rehetra tao anatiny izay faneo ankevitra izay nataony teny tsy adana izay. Jiro tapaka maro ny marary namoy ny ainy satria tsy voakarakara tsy misy assurance de vie. Ny fahantrana izay mampijaly ny malagasy tsy tsapan'ny mpitandron'ny filaminana ny zavatra iainan'ny malagasy ny mpampianatra kely karama nefa ireny no fototra iaingana tsy ratsy ny teleferika fa ny olona mila sakafo ny tsy fandripahalemana izay mangana fotsiny ny zohany hevitra tsy voahaja sy ny maro hafa nolazainy tao anatin'izay fanehoan-kevitra n'izay ihany koa hafatra mafonja mandeha any amin'ny colonel Tojo izay tena manao aintso zavatra amin'ny fandravana ny Tolona amin'izao fotoana izao ary tsy mitsitsy mihitsy moa ny colonel Tojo sy ny ekipany. Tsy tonga tamin'izao toeranao izao ianao izy hatrany raha toa ka tsy nandalo fianarana ary midika izany fa zo fototra ny fianarana ka tsy tokony atao tsiramby ny araka izany ny resaka fampianarana. Ianao mieritreritra ny hamerindesona nefa ny jiro tapaka
ianao mieritreritra ny karakara sakafo nefa ny rano tsy misy. Ny hanina hohanina androany tedavina araham-pitso satria tsy misakafo aloha zany ny androany araky ny voalazany ity tovolahy ity hatrany. Tena mafy izany fiainandra malagasy amin'izao ankehitriny izao ary tena maro ny malagasy no vaky taraina fa tsy zaka intsony ny vidim-piainana sy ny zavatra iainana amin'izao ankehitriny izao. Tsy sitrapoko no ho aty fa mijaly isika rineny raha maty androany aho dia tadidio fa tiako ianareo. Tiako ianao ry dada ary tiako ianao rineny ho ity tovolahy izay mpianatry ny anjerimanontolo ity. Izay tena nandonan'ny fony vahoaka malagasy ny tolona izay nataon'izy ireo sy ny filazany ny marina momba ny fiainan'ny malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao. Maro ireo tohina manoloana an'izay voalazany izay ary maro ihany koa ireo zay latsa-dranomaso vantany voanaheno an'izay fanambarany ity tovolahy kely izay sahy nijoro amin'ny fahamarinana ary sahy niady ho an-tanindrazana ity. Ka noho izay dia maro ireo malagasy izay mila ravinahitra any ivelany any nanome fanampina azy amin'izay fahasahiny izay ary tapahendrena no nanaovany izay rehetra izay fa tsy nisy teny ratsy akory sanatria. Ka dia nanolotra vola iray tapitrisa ariary azy na 5 millions FMG ho an'ny Mikolo iasa anaty famogidraka raha nambarany tao ampejiny tao taoriany izay fanehoan-kevitra izay nataony izay. Nandohalika mihitsy moa ny lehilahy tao anatin'izay fanehoan-kevitra izay nataony izay ary nitalao sy nitaraina izy amin'ny maharary azy sy maharary ny voaka malagasy rehetra. Ataoko fa tsy izy rery angambany no maharary ao anatin'ireo rehetra voalazan'ireo fa maro ny malagasy izay tafiditra ao anatin'izay rehetra voalazany izay fa tsy sahy miteny noho ny fahatahorana ny mpitandro ny filaminana izay lasa hery famiretana amin'izao ankehitriny izao. Maro ihany koa ireo zay tehiteny fa tena tsy sahy miteny mihitsiny noho n'izay raha matahora sy ny fanagadrana olona etseroa izay. Avelao izay voatazona fa malagasy ohatrantsika ihany izy ireny ho izy hatrany. Misaotra ho izy amin'ny fanampiana tsy dia hoe mitady vola ny tenako amin'ny azy ity fa raisina ihany izay omenareo satria vokatra ny fo izany ho nambarana. Hanampiana anireo izay mila fanampiana rehetra naratra niaraka taminy izay nanao fihetsiketsehana tamin'iny andro ny sabotsy 17 septambra iny kosa nefa ho izy izay vola rehetra izay. Mitohy ny tolona ho iny Mikolo fa mba aoka kosa izay ny fandrobana fa tsy mety izany fandrobana izany araky ny voalazana. Ka dia maro ireo malagasy izay tena nitoraka voninkazo an'ity tovolahy kely izay mpianatry ny anjerimanontolo ao Ankatso ity noho ny fahendreny sy ny fahasahiny naneo ny hevitra izay. Maromaroa ny tahaka azy ho nambaran'ireo olom-pirenena izay tena mahatsapa maharary amin'izao fotoana izao. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nety isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.